tsy Jean fa Jesosy fandarana zay arahanao eto amin'ny radio IFM 3 isaky ny ladariva amin'ny 10 ora dia faly miaraba antsika rehetra ny tenako ary misaotra anareo nampandrosana itokantranonareo zao fandarana vaovao zao zay irahantsika eto amin'ny radio 3 teboka roa ka dia ny fahasoavan'Andriamanitra ane ho amintsika rehetra dia samitain'Andriamanitra daholy eo amin'ny fiainantsika manontolo indrindrandrindra ny fiainantsika ara-panahy mba ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra trany ny fandaharana zay nampitondrana ny lohateny hoe tsy Jean fa Jesosy zay mihitsy no lohateny le fandaharana zay mbola azavaina amintsika ihany moa ny antony aoriana kely ao fa dia zay zany no saina nomen'Andriamanitra entina manatanteraka nyty fandarana isaky ny lahady arivatia araky ny fandaharam-potoana moa zany dia amin'ny 10 ora sy fefatra hatramin'ny enina latsaka fefany ariva eo ty fandarana ty ka dia faly miarabantsika rehetra tompoko ka dia melony andohana ny fotoana dia tsara raha petratsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ivavaka tsika ray maso misaotranao zay no famindambonao ary isaoranao hatrany ny amin'ny fandaharana rehetra anisan'izany ny fandaharam-potoana mbola azahoanao menao anay azahoanay miaino indray ny fampahirizana avy aminao ka dia misy matoko sy mananteny zay fa dia ianao no miasa atanteraka ny zatra fanambaranao hatr'izay hatry ny fahagola ka teny fikasanao dia natonga anay ho masina tsisitsiny dia ianao ihany no anefa sy anatanteraka zany ka dia misaotra ny amin'ny mpiaino rehetra zao fandarana zao ka dia menao sofina menao saina menao fahalalana ary noho ny amin'ny rahan Jesosy dia misaotra Andriamanitra ho fa fahasoavanao ny mandrakotra tanteraka anay tsiraray avy anao midera nysaotra ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy tompo sy ny amin'ny ran'ny vavaka amen dia ny fandarana hoe tsy Jean fa Jesosy zay moa zany ny lohateny raha ny soatra masina ny jerevina ny tenin'Andriamanitra ny jerevina dia fantatsika loatra ngamba le tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona 7:5-10 ho iaho hoe fantatry ny kristianina loatra zany fa Andriamanitra dia tia an'izao tontolo zao tia izao tontolo zao tian'Andriamanitra vonjaina daholo ny olombelona rehetra ary voalaza eo raha ohatra ka vakitsika le teny eo amin'le jaona 7:5-10 manao hoe fa toy zao amin'ny anaran'i Jesosy fa toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zananay tokana mba tsy hovery rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay 7:10 fa Andriamanitra tsy neraka ny zanako amin'izao tontolo zao hanamelaka zao tontolo zao fa mba hamonjainy zao tontolo zao araka zany tenin'Andriamanitra zany dia tsy tian'Andriamanitra hovery ny olombelona fa tian'Andriamanitra ny atonga antsika azo famonjaina fiainana mandrakizay araky ny fanambaran'i Jesosy eto nahoana moa inona moa no nahatonga ny olombelona very voalaza ny tenin'Andriamanitra araka ny hita ao amin'ny Romanina dia mazava ny fanambaran'Andriamanitra ao Romanina 5 ary ny andininy 10 hatramin'ny andininy fa 20 mihitsy aza dia hojerevantsika araky ny teny zay voasotry ny epistily soratan'ny apôstôly Paoly zao ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoany anankiray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana avy amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro voalaza fa fahadisoana tokana anankiray teo amin'izao tontolo zao no nitondra fahotana nanerana zao tontolo zao tao amin'ny olombelona rehetra ary ny fahotana kosa zany dia nitondra fahoriana ary nitondra ozona eo amin'ny olombelona rehetra no zany dia zao nivavy amin'ny fahotana no nahatonga ny olona very ka io fahotana io zany tany am-piandohana dia tsy betsaka fa voalaza hoe fahotan'ny olona anankiray fahadisoany olona anankiray zay ny voalaza eto hojerevantsika kely any ariana any le hoe izy moa le olona anankiray zay tian'Andriamanitra resahana fa saingy zao ny zavatra hambara eto zany dia zao hoe noho ny fahadisoana anankiray dia niteraka fahafatesana ho an'ny olona maro
raha jereva tsy andray ny tenin'andriamanitra eo amin'ny andininy fa 9 dia zao indray ny teny hoe ary tsy tahaka ny anankiray zay nanota ny fanomezana fa noho ny nataony anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanameloana fa noho ny fahadisoana mary kosa no sehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana eo nahitan'ireo fitiavan'andriamanitra voalaza eo amin'ny tapany voalohany zany fa ny fahadisoan'ny olona anankiray dia nitondra zao ny voalan'ny fanambaran'le hoe nitondra inona ozy izy nitondra fitsarana sy fanamelohana zany nitondra fitsarana sy fanamelohana ho an'izao tontolo zao azay ny natonga ny tenin'andriamanitra o jesosy hoe za tsy tonga hitsara na nameloka anareo lay jaona toka teo andiny fetavy folo fa tonga mba ahazoana famonjena zay zany natongavan'le anankiray eo amin'ny tapan'ny faharoa hoe ary noho ny fahadisoana maro eto indray zany tsy fahadisoana tokana tsy fahadisoana anankiray fa fahadisoana zao tontolo zao mihitsy no nisehoany le fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra zay leo nisehoan'le anankiray zareo tsara zany fa tanteraka zany le tenin'andriamanitra hoe toy zao nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao tsy misy ankanavaka io satria amin'andriamanitra dia zao ny olona rehetra dia mpanota avokoa tao amin'ny adama nahoana moa no mahatonga ny teninareo tao amin'ny adama mbola zavaina ihany zay ny arina any fa saingy zao na izanatsana dia afaka raisitsika kely ihany zay tenin'andriamanitra zay araka tamin'ny korintianina voalohany toko fa 10 andininy faraky ambyroapolo hatramin'ny andininy faharoa ambyroapolo dia zao le tenin'andriamanitra ao amin'ny anaran'i jesosy any io korintiana voalohany toko fa 10 andiny raiky ambyroapolo sy ndro ambyroapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe satria olona iray no sehon'ny fahafatesana dia olona iray kosa no sehon'ny fitsanganany maty olona ray no natonga ny fahafatesana izy ary le olona anankiray eo amin'ny andiny faharoa ambyroapolo dia manazava tsara mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe iza le izy dia andiny faharoa ambyroapolo fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny adama no aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny kristy mazava le tenin'andriamanitra eto fa mampitahany adama sy kristy ny olona anankiray ny avian'ny fahotana fa olona anankiray kosa ny avian'ny fahamarinana ary le olona anankiray zay ny avian'ny fahamarinana zany dia tsy iza fa jesosy ka zao mpanota avokoa ny olona rehetra tao amin'ny adama na izao na ianao zay miaina io zany tsika rehetra tsisy akanavaka tsisy olona afaka hiteny mihitsy hoe zahay marina na hoe zaho marina tsisy afaka hiteny an'izany ary zay ny natongavany zay ny natonga ny teny ny lohateny androany hoe tsy zao fa jesosy raha nasina bavy tena tian'andriamanitra tsika ary tian'andriamanitra tsika ny atonga antsika azo famonjena sy fiainana mandrak'zay zay ny natongavany ty anankiray ty zay natao hoe jesosy ary raha ohatra ka ry verenantsika kely ny tenin'andriamanitra le eo amin'ilay romana toko fadimy satria tsy hoavakintsika hatramo farany izy io dia zao ny tenin'andriamanitra ndray eo amin'ny andininy fa 17 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy hoe fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray verina foana alizy zany no nanjakan'ny fahafatesana no nataon'ny anankiray maika izay mahazo ny aben'ny fahasaovana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana no nataon'ny anankiray dia jesosy jareo fa fahadisoany adama zany ny tian'andriamanitra resany satria adama nanaiky inana ny voany azy eo voanysa rehefa nanontany vadiny fa nahoana no haninao ny voany azy teo voanysa azo lazaina zany fa teny an'izay mihitsy adama tamin'ny eva satria eva dia voalaza ny tenin'andriamanitra any amin'ny timoty any fa eva dia voafitaka tsy adama azy no fitaka tsy ny lehilahy no voafitaka fa eva saingy zao inona ny natonga ny adama inana ho hitantsika zay ny arina any fa adama zany ny tian'andriamanitra resahany eto aloha lehilahy anankiray avy amin'ny lehilahy anankiray zany ny fahotana nefa avy amin'ny lehilahy anankiray koa ny fanamarinana fiainana ary ny azaontsika tena fiainana mandrak'izay samy lehilahy daholo reo zany raha jerevana ny tenin'andriamanitra ry rasana bavy ry mpiaino malala voalaza fa fahadisoana azo avy amin'ny fahadisoana zany ty hoe fahafatesany ty ny aina tao anatin'ny fanamelona sy ny fitsarana ny olombelona rehetra andriamanitra nefa ty zao tontolo zao ary zay ny nandefasany zanan'ilay tokana ilo hoe anankiray ina ny antony noho ny fahotana maro zay ny voalaza teo aloha hoe noho ny fahotana maro zany hoe ny savovona ny fahotana teo am'izao tontolo zao kanefa arakaraky ny hoe nitombony ny fahotana sy ny fahadisoana teo am'izao tontolo zao no natosak'andriamanitra ny fahasoavany tamin'ny alalan'ny olona anankiray dia tsy iza fa jesosy
vokatry ny fahotana maro zany ny sehoany ny fanomezam-pahasoavany ny olona anankiray de tsy iza fa jesosy. Zao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fa 7:20 tonga de dinganiko le teny manao toy zao hoe ary tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahany olona iray. Ny olona anankiray zany a dia natonga ny olona rehetra mpanota manerana zao toizao tsy fanarahany olona anankiray de natonga ny olona rehetra mpanota manerana zao toizao. De teo izako ndray de eo ny tapahany faharoa noho ny tsy fanarahany olona anankiray no anaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahany olona anankiray. Atao marina ny olon'Andriamanitra re zany de lasa marina noho n'inona noho ny fanarahany olona anankiray. De eo za mantsinareo hoe jereo tsara fa ny nataon'Andriamanitra izy fa tsy ny nataoko tsy ny nataonao tsy ny nataotsika azay mahafahasoavana azy. Atolotr'Andriamanitra le fahamarinana, atolotr'Andriamanitra le famonjena, atolotr'Andriamanitra le fiainana mba ho lasa iny mba ho lasa fahamarinana ho antsika rehetra zay mino ao amin'i Kristy. Zava-dehibe zany fanambarany zany. Ka jerevo tsara fa ny zavatra rehetra zay nataon'i Jesosy zany, Jesosy zay nanaraka ny didin'Andriamanitra nankatohan'Andriamanitra araka ny teny hoe nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny anao de ny antony de zao mba ho tonga mba ho famonjena ho antsika rehetra araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra misoratra masina. Andriamanitra tena fitiavana, tena marina ny tenin'i Jesosy hoe toy zao ny tiavan'Andriamanitra zao tsy tian'Andriamanitra olotsika, tsy tian'Andriamanitra ijaly mandrakizay tsika, tsy tian'Andriamanitra iaina ao anatiny ao ambanin'ny fandrozonansika fa tiana tonga antsika voavonjy azay nanomezan'Andriamanitra an' Jesosy. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny fitomanina ary magaga mihitsy tenin'Andriamanitra io hoe Andriamanitra tsy mba faly mijery antsika ory ary fantatsika tsara fa zany hoe fahafatesany zany tena ratsy zany ny olona maty mainka ave fa hoe olona maty ara-panahy zany hoe olona maty ara-panahy zany de olona tsy manana an'Andriamanitra ary rehefa niditra ny fahotana zao tory zao teo amin'ny alalan'ny Adama de zao tafasaraka amin'Andriamanitra ny olombelona. Azay natonga nefa na izany aza de ina zany ataon'Andriamanitra nalahelo Andriamanitra nangoraka Andriamanitra noho ny nataony Adama. Azay natonga azy mbola nitady any Adama hoe Adama aiza moa ianao satria niery an'Andriamanitra Adama tsapany hoe mitanjaka izy na tsapa menatra izy de nilasa izy niery an'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra tsy nijanona fotsiny am'izao fa nidina tao amin'ny saedain'Andriamanitra tahaka an' Jesosy nidina teo am'izao tontolo zao ihany keo ka nitady ny olombelona rehetra tadiavin'Andriamanitra ka ny teny hoe tsy tonga ny zanak'olona hanameloka izao tontolo zao ny olombelona rehetra zany fa mba iny ozy amin'izay n'izao tontolo zao. Jerevonareo tsara fa raharantsika ty teny ty azay natonga ny ten'Andriamanitra ao amin'ny fitomanina toko 7 de eo ny fanambaranao andiny faraky amin'ny telopolo sy ny 2 hatramin'ny 7 ka atomboka amin'ny andiny 7 no zavatra novakitsika aloha voalohany indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy sitrany ny mampahory sy mampalahelo ny zanak'olombelona. Inona ary ny pirofo de zao nanomezany an' Jesosy. Tsy tian'Andriamanitra otsika, tsy sitrak'Andriamanitra ny tonga antsika hijaly mandrak'izay. Azay ny mahatonga an'Andriamanitra miteny eto ka ny fomba anankiray zany nataon'Andriamanitra de io Andriamanitra io zay niara-nonina tamin'ny olombelona atsapany ny zavatra ny fahoriana ny fijaliana ny zavatra hoe ahoana moa ty olombelona tafasaraka amin'Andriamanitra ty zay miaina ao amban'ny oziny. Raha biby Andriamanitra tsy nafantatra an'izany reny natao hoe biby natao fanaritra tamin'ny andro ny mpisorona tamin'ny andro ny Levita reny ditandrinady hoe tandindon'i Jesosy tsy nafantatra ny tena manjony olombelona toy zany tio io Andriamanitra io raha ohatra ka mipetraka fotsiny mahandriamanitra azy izy tsy fantany zany hoe nona tsy fantany zany hoe mangetaeta aho tsy fantany zany hoe marary aho na hoe tsy fantany zany hoe manaintaina aho fa naka endriky olombelona Andriamanitra mba ahafantasy atsapany ny zavatra manjoa atsika. Azay ny natonga an'izao tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa marary ka marary fotratry ny aretina ara-panahy zao tontolo zao de nidin'Andriamanitra. Azay ny natonga an'Andriamanitra amin'ny teny tsy sitra ny mampahory nijely antsika ory ao anatin'ny fahoriana de tonga olombelona Andriamanitra. Ary raha jerevantsika ary ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy faraky amin'ny telopolo zay verena aza kely de hoe amin'ny anaran'izao fa tsy hanary mandrak'izay ny tompo jery tsara tsy tian'Andriamanitra mihitsy tsika
overy tsy hanary-mandra zay tsy tian'andriamanitra overy mandraka zay zany tsika de hono teo ny andininy faharoa am'tepolo eny fa na dia mampahory aza izy de tsy mbola hiantra ihany araky ny aben'ny famindram-pony be famindram-po andriamanitra azay nahitantsika le tany am'le romana epistiliny paoly teo hoe arakaraky ny aben'ny fahasoana ao zy no nioaran'ny fahasoavan'andriamanitra be loa zany hoe nioaran'andriamanitra le fahasoana ny adalàna ny olona nisy teo am'izao tontolo zao nioaran'andriamanitra zany nonony iny no ny olona anankiray no le fahasoavana ao am' jesosy fitiavan'andriamanitra ary raha fitiavan'andriamanitra zany de hitantsika zany ny pirofo hoe nahoana ny zanak'andriamanitra no navelan'andriamanitra ny jary navelan'andriamanitra hiaran'ny fahorina raha jerevanareo any ty hoe zavatra nanjoan' jesosy ty romanina toko faharoa amby roapolo de ny antony de zao tsy tian'andriamanitra hiatra amitsika mandrak'zay le izy azay ny antona nisoron'andriamanitra le azo voan'ny azo le hoe misy voan'ny azo tao zay hoe raha mihinana an'io iadamaseva de ho velona mandrak'zay de tsy inona fa ny antsoina hoe hazonaina ahoana moa olona velona mandrak'zay ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana sy ao anatin'ny ozona ve ahoana ny fomba hijerevan'andriamanitra fotsiny an' zany ary zay na tonga an'andriamanitra nanalan'le hazonaina sy nanalany adamaseva ihany ko to am'le toerana satria ny antony de zao tsy tia nijaly mandrak'zay tsika olombelona tsy tia nijaly mandrak'zay iadama sy ny taranany rehetra ary zay ny antony de zao ny tenin'andriamanitra ary misy teny fanambarano amin'ny salamo faharoa amby roapolo de zao ny tenin'andriamanitra ao ko amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa de fantatsika loatra hoe iza moa io miteny io raha jerevana soatra masina zay nataon' jesosy hoe lalàny mose sy ny mpaminany any salamy de hitao koa ny zavatra rehetra vodiny zavatra rehetra momba an' jesosy de zao ny teny ao eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa manao toy zao amin'ny anaran' jesosy manao hoe andriamanitro andriamanitro nahoanany de mahafoy ahy ianao lavitra ny famonjena ny teny fitarainako lavitra n'andriamanitra jesosy taiza ny tenenany an'io teo amin'ny azo fijaliana ahoanany na tonga zay le zavatra rehetra zay tokony hiatra amitsika tananak'olombelona de zao izy ny tondra azy azay na tonga ny ten'andriamanitra hoe nisy natao tahaky ny mpanota izy ny tondra ny hevitsika ny amin'ny satena amdiampolo izy ny vesatry ny hevitsika tsika rehetra de samy efa olona nany avokoa kanefa de zao nataon'andriamanitra niatra tamin'ny avokoa ntsika rehetra mahavariny zany tao am' jesosy daholo zany niatra niadsoko ny adalako ny zavatra rehetra tsy nety nataoko de izy no zaka sy ny tondrany zany ndre zany fitiavan'andriamanitra nahoana zanak'andriamanitra ve ny ampahorina sy ny ampijaliny atahaka an'zany lay tsy nalala ota kory ny teny sotra masina de natao ota monjatsika ary ny korontianina faharoa toko fadimy ary ny andiny faraky ambyroapolo nahitantsika an'zany njerindray zany fitiavan'andriamanitra naka ny toerako andriamanitra tamin'ny alalan'i jesosy tonga zanak'olona azay na tonga le fanambarana hoe raha io nahoanany de mahafoy ahy ianao lavitra ny teny fitarainako de ho koa ny teny amin'ny andininy faharoa de zao ny fanambarana eo andriamanitra o miantso noho ny andro nefa tsy namaly ianao ary noho ny alina nefa tsy nahita fiononana nijery an' jesosy fotsiny andriamanitra tsy afaka anao na inana ina zatra mazavatra nazon'andriamanitra atao anjely no ny rahiny hampahery azy zay sisa tao agetsemane jerevo zany zavatra hoe noho nataony anankiray noho nataon' jesosy tsy noho nataoko velively mamarina eo anatrean'andriamanitra fa jesosy no nanatanteraka ny zavatra rehetra mba ho lasa fahamarinako ny zavatra rehetra zay ny ainany any zavatra rehetra zay nataony ka tonga ho afaka ny fitsarany sy ny fanamelohana mandrak'zay ihany keo jerevo tsara zay teny zay le teny tao hoe na de mampahory aza izy zay tsy inona nitatsika tao am'le fitomanina le hoe na de mampahory aza izy ahoana moa ny hoe na de mampahory aza izy raha jerevo atsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fasivy am'y valopolo andininy valo amby telopolo salamo sivy am'y valopolo dia ny andininy valo amby telopolo sy ny andininy eny amby efapolo de ahitantsika zavatra rehetra ihany koa momba an' jesosy ao ary zao ny tenin'andriamanitra ao manao hoe amin'ny anaran'jao fa efa narinao sy no lavinao izy efa tezitra tamin'ny voaositra ao ianao
fa nga jesosy niaran'ny fahatezerin'andriamanitra zay le teny tany misy atelo am diabolo hoe nataon'andriamanitra niatra tamin'ny avokoa izy nielontsika rehetra jereo tsara zavatra zay mahavariana le tenin'andriamanitra zay le hoe tezitra tamin'ny voaositrao ianao ka jesosy voaositra io araky ny teny araky ny teny sotra masina any amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 andiny 7 sy ny 8 izy lay voaositr'andriamanitra zay natao hoe mikaela arkanjely any amy daniela koa no ahitantsika an'zany ka zao tena mahavariana ty andriamanitra ty zay na tonga ny lohateny androany hoe tsy zao fa jesosy raha mijery ndray tsika ao amin'ny andininy fahinambe efapolo zay mbo tsy vaky ny andininy fahinambe efapolo de zao ny tenin'andriamanitra hoe mandra-pahoviana iaveo hery mandrak'izay va ianao zay man'andriamanitra io irehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao mahavariana teny hoe irehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao raha sy ny abavy jesosy no fanatra fampiona-pahatezerana amin'andriamanitra ka na tonga ny fahatezeran'andriamanitra tsy hiatra amintsika taranak'olombelona de izy miarany zany inona ny antony zay na tonga sotra masina miteny any amin'ny joba hoe ny fahorian'ny ory no hitan'andriamanitra manokatra ny sofiny marina fa misy fahoriana mety mivelon'andriamanitra ny trano fiainantsika ara-panahy fa le fahoriana zay ny anjadiny zanak'andriamanitra ihany koa no tena tian'andriamanitra mbara inona ny antony mba azahoantsika fiainana mandrazay ary fanamarinana omen'andriamanitra mahimaim-poana ry rasana bavy fitiavana mandrazay ny tiavan'andriamanitra ntsika tsy teny tsy fon'andriamanitra tsika overy azay ny mahatonga an'andriamanitra mihevitra antsika ny fiainantsika isan'andro san'andro amin'ny alalan'i jesosy mbola mifona ho antsika nytanaka av'andriamanitra ankehitriny araky ny teny sotra masina raha lasany abavy ry mpiaino malala azany ny antony isiny zao fandaharana zao anazavana antsika ny sotra masina anambarana antsika io andriamanitra io andriamanitra fitiavana io zay mihevitra antsika ny san'andro san'andro ny fiainantsika isan'andro san'andro marina ny fanambarana tena fitiavan'andriamanitra ary raha ohatra ka ho arahantsika le tenin'andriamanitra o amin'ny romanina toko 7 ihany ko romanina toko 7 misy olona indraindray mihevitra hoe andriamanitra ve de mbola hijery am'izao fahotako zao jarety ny adalàna nataoko tena mihevitra anao mihitsy andriamanitra ary raha jerevanao ny tenin'andriamanitra eo raha jerevantsika le teny tao amin'ny romanina hoe ny lalàno sy de nabe ny fahasoana nefa teo am'izay nahabeaza ny fahasoana ny noarany fahasoavana be lavitra zany hoe saroman'andriamanitra avokoa ny fahotana rehetra fahotana sy ny fahadoson'olombelona noho ny fahasoavana anankiray noho ny amin' jesosy noho ny amin' jesosy ny mahatonga n'andriamanitra minitsy mijery ny fahotantsika azay ny mahatonga n'andriamanitra ny teny mana hoe na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy de omen'andriamanitra ny anjara orana ary na ny marina na ny tsy marina de samy omen'andriamanitra ny anjara masoandrony misy neny olona ratsy fanahy no tsy miraran'andriamanitra nefa mitahin'andriamanitra eny olo hoe na ny asa mandrarana ny zatra taony andavanandro men'andriamanitra tsy manavaka mihitsy izy tsy manavaka andriamanitra tena tiany olombelona ary tiany olombelona mpanotana eran'izao tontolo zao ary tiany atonga antsika azo fiainana ary atonga antsika ihany koa andova ny fiainana mandrazay ho ny teny sotra masina ary romanina toko 7 ary zany no fanambarana ihany koa ny apôstôly paoly dia manazava tsara mihitsy araky lito amin'ny romanina toko 7 ary ny andininy fa 2 andininy fa 2 ary hatramin'ny andininy fa 5 azafady de zao ny tenin'andriamanitra vakiko amin'ny naharan'i jesosy fa ankehitriny de efa nahariary ny fahamarinana avy amin'andriamanitra tsy tsara le fahamarinana avy amin'andriamanitra tsy avy amiko tsy avy aminao tsy avy amintsika tsy noho tsika hoe fa manao an'zao sy zao tsy avy an'le fahamarinana fa fanomeziny men'andriamanitra zay hoe avy amin'andriamanitra de lazainy ao manao hoe tsy amin'ny lalàna anefa fambarany lalàna sy ny mpaminany ny lalàna tsy mamarina antsika eo andre andriamanitra ny fitandremana didin'andriamanitra marina fa tokony hitanina ny didin'andriamanitra tsika araka ny teny jesosy hoe raha tiay nareo de hitandrina ny teniko raha tiay nareo de hitandrina ny didiko ny didin'andriamanitra masina marina tsara natao tandremana saingy zao tsika tsy ny olombelona koa tsy mahay matandrina an'zany araky ny teny sotra masina teo paoly de niteny nanizingizina mihitsy hoe tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako mbola hitantsika kely zay orinao ka eto zany de zao ny lalàna tsy nitondra fahamarinana ho antsika
inona ary ny zatra ataon'andriamanitra, inona le fahamarina avy amin'andriamanitra io de toy izany eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo de zao ny teny hoe dia fahamarinana avy amin'andriamanitra veriny indray le izy amafisiny amin'ny finoanany Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Any amin'le finoana zany amin'le asa nataon'andriamanitra amin'le asa nataon'i Jesosy zany no hanamarinan'andriamanitra antsika. Jerevy tsara satria Jesosy rery ihany no zanak'olona natany nandin'andriamanitra teto amin'izao tontolo zao, olombelona tokana nankatony didin'andriamanitra na vita nanaraka ny tenin'andriamanitra n'izao tontolo zao, izy ihany olombelona kanefa zay fahamarinana omen'andriamanitra ihany de fahamarinana omen'andriamanitra ho an'izay rehetra mino arak'izay ny ainan'i Jesosy teto amin'izao tontolo zao. Zavatra tena zava-dehibe zany. Inona moa ny antony mahatonga antsika tsy hanamarinantsika hoe ny fitandreny lalàna tsy hanamarinantsika? Le fahamarinana tsy avy amin'ny lalàna de tsotra ny tenin'andriamanitra eo amin'ny andininy fa telo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa samy efa nanoty izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'andriamanitra. Raha ny lalàna zany ny anterantsika zao na fahamarinana de very mandrakizay tsika ao anatin'ny ao ambanin'ny fanameloana sy ny fitsarantsika. Satria ny lalàna tsy mamarina samy tenin'andriamanitra samy efa nanota zany hoe fa samy efa nandika ny lalàna daholo rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'andriamanitra. Amara-parana sika de ho ny teny ary toy atsika any le teny ka ohatra mbo voavaky hatramin'ny fariny andininy fa efatra amby roa nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay fa le fanavotana ao amin'i Jesosy zany no hanamarinan'andriamanitra n'le olona. Zay no natao mahatonga tena no nataon'ny anankiray no le fahasoavana anankiray no sain'andriamanitra iny ho fahamarinana ho an'ny maro kosa. De eo zany de nataon'andriamanitra ho an'izay rehetra mino. De nandiny fa dimy amby roapolo zay nasehon'andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy nahamalin'andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany. Eo amin'le fanavotana de misy tarimarika kely ny baiboly eny amintsika eny de adikany hoe fanavotana na iry ambanareo hoe fanatitra fampionana patezerana. Jesosy zany no fanatitra fampionana patezerana. Tsy natonga n'andriamanitra tsy nijery ny fahatsotsika, tsy nitahiry ny fahatezerana ao antsika fa tao amin'i Jesosy daholo zany no ny antefaniny fahatezerin'andriamanitra. Zay natonga le salamy teny hoe nahoana mandra-pahoviana no tezitra amiko ianao satria zao tontolo zao senao le mpanota de nisy fiatraikany amin'ny zanak'andriamanitra ny zavatra rehetra zay nataontsika. No nataon'ny Adama nitondra fahotana zao tontolo zao sanameo zao tontolo zao ary no nataon'izao tontolo zao kosa zao anatiny ianao na ao anatiny natonga an'i Jesosy niara-ny fitsarana sy ny fanameloana teo amin'ny azo fijaliana mba afaka antsika ny fitsarana sy ny fanameloana mandrak'izay. Raha lasana bavy saotra an'andriamanitra tsika fa zao nataon'andriamanitra mamaim-pona daholo ny zavatra zay. Tsisy vidim-bola ny fiaina mandrak'izay, tsy vidim-bola ny atonga antsika andova ny fiaina mandrak'izay, tsisy na dia vetsikorobo aloha aza ataontsika mandalo fotsiny hoe zany fanomezana omen'andriamanitra zany. Zay no natonga ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe raha izy Jesosy tombo sy mpamonjy ao amin'ny fiainanay, fiainanao de mbola hitantsika monitoy an'izao fandarana ka de misaotra anareo naharitra ny aino zao fandarana zao hoe tsy zaho fa Jesosy ka de atain'andriamanitra tsika rehetra ny fandarana zay rahana ampitandrina lova Andrea Narson miaraka amin'izany koa Andrea Anjaka Razafondralambo. Zay mirahalahareo zany no misahana nyty fandaharana ity ary de hitantsika eo moa ny fivoarana zany fandaharana zany aoriana kely ao ka de misaotra indrindra ry tompoko misaotra anao nahantra nafariny ary dia toizy antsika indray amin'ny heriny toy zao nytoy fandaharana ty ka dia fitahin'andriamanitra sy fahasoavan'andriamanitra ny ho amintsika rehetra ho aminareo sy ny tokantranonareo sy ny ankonanareo ao tokantrano ivavaka isika marina fotoana. Saotra anao zay Andriamanitra ny famolamponao ary saotra ihany koa ny amin'ny fahatanterany fotoana ny amin'izao fandarina hoe tsy zaho fa Jesosy ka de misaotra ny amin'ny famonjena anananeonao fa Andriamanitra fitiavanao ary tianao ny atonga ny olona rehetra voaonjy ary atry ny fahagola zay efa nitsona ny olombelona ray tamin'ny alalan'ny Adamo ihany koa ka nitonga anao nitady azy tao amin'ny saideny Adamo aizaho ianao natongavanao koa zanak'olona niara-ny fahatezerana niara-ny latsa sy ny eso rehetra teo amin'izao tontolo zao ka dia apetraka aminao Andriamanitro ny fitohizan'ny fotoana amin'ny heriny toy zao indray
ary misaotra ny tainao reo ankona ny olo tsiraray avy zay ny aino zao fandarana ka dia mifahasoavanao amin'ny ankona sy ny fianakaviana tsiraray avy amin'ny anaranao jesosy ny amin'ny rano vavaka amen. tsy izany fa jesosy fandarana zay arahanao eto amin'ny radio IFM 3 teboka roa isaky ny aladariva amin'ny 10 ora.